Zay tsy mikipy tsy asiako. Zay tsy mikipy tsy asiako. Kilalao nafinaritra tambola kely le hoe zay tsy mikipy tsy asiako. Raha Patsiaivina de misy ankizy mipetraka maromaro mini mikipy ary misy anankiray miodikodina mihira hoe zay tsy mikipy tsy asiako ary manao fananina mikipy ny hafa rehetra. Reo manao fananina mikipy reo de asiny tampoka rehefa avy eo ametrahan'le zavatra ao an-damosina ary rehefa avy asiny averiko tsara de raisiny le zavatra ary miazakazaka manenjika azy ka raha tsy mahatratra azy de mitana le zavatra napetrana de io le hoe tratra farany teo. Marina fa kilalao fahazaza io fa mbola betsaka ny miaina azy ankehitriny. Amin'ny fifankatiavan'ny lahy sy ny vavy de manjaka be le hoe zay tsy mikipy tsy asiako ankehitriny. Tsy maintsy misy ray mampiesina ao. Mety ho le lehilahy, vatandremo mety ho lay vehivavy. Ny fandehany de zao mampiesina le ray manao zay ampikipy, rehefa sambatra ny fitiavana izy de asiny. Zay le hoe zay tsy mikipy tsy asiako. Karaha misy zavatra tavela ao de miazakazaka iny manenjika azy mandra-pahatratrana. Ary raha tsy tratrana de izy le tratra farany eo. Ary izy le tratra farany eo indray no anao hoe zay tsy mikipy tsy asiako, zay tsy mikipy tsy asiako, anenjika zay mba ahafahany tratra mba hiara-mizaka aminy amin'iny. Am'le zay tsy mikipy tsy asiako averiko ihany fa misy ny mini mikipy. Betsaka koa ny ray aman-dreny mikipy ary mikipy de asiany zanany. Satria nahoana? Tsy sahany maniratra ny masony zanany manazava hoe rehefa izao nge anao ataonao de voaisy ny anaranao zao rehefa izao nge nataonao de midona amin'ny tamboho ianao. Fa de mionona fotsiny izy am'le hoe alefako amin'ny fivavahana kristianina ny zanako, alefako manao chorale izy de efa tsy ho voa. Nefa zany ary zay chorale, zany ary zay tanora andrindra ny tena mifankahita ny tanora. De avy eo de milaza le zaza hoe bevoka tratra indray eo le ray aman-dreny mikipy, zay tsy mikipy tsy asiako. Eto amin'ny firenena manjaka koa ny zay tsy mikipy tsy asiako. Ny fanaovana tsolitra io. Izay rehetra mandray tsolitra de miezaka mikipy mba ho asiana vola ny tanany. Zay tsy mikipy tsy asiako. Amin'iny fotoana iny izy de mamaritra ny fahefany ka tsy ny asany intsony ny ataony fa ny fanipaka aminy. Hitantsika amin'ny sehatra maro be zay. Ilay manome vola de miezaka mikipy satria mandrava ny fiarahamonina ihany koa satria rehefa avy eo tsy zarizary ny lalana, mora tapaka ny tetezana, tsy ampy fitaovana ny hôpitaly, tsy mandroso ny sekoly. De sika rehetra eto miezaka samy mikipy satria izay tsy mikipy tsy asiako. Rehefa propagandy mandeha ny fizarazarana de mody mitehaka ny olona na de fantatra fa mandangy ary le mpanao politika. Eo de miara milalao sika rehetra izay tsy mikipy tsy asiako. Ny afatra aminao androany. Sahy miratra.